Miarahaba tompoko lahy, finaritra tompoko vavy dia mbola akafalinina indray ary no anolorana anao any vaovao mahakasika ny mety ho toetry ny andro ho an'ny 3 andro ho avy indray. Ao anatin'ny izay 3 andro izay ary dia mbola mibahan-toerana hatrany misongadina hatrany aloha ny hafanana, izany hoe ny hafanana ambony indrindra no tena resahana amin'izay ho an'izay 3 andro manaraka izay, izany hoe mbola mibahan-toerana hatrany ihany koa izany ny fandalovan'ny rindrin-drahona ato atsimon'ny nosy antsika ato. Hoterentsika amin'ny atsipiriany ary izay toetry ny andro izay ho an'ny rapitso alahady aloha izany dia misy alohany andian-javana na hoe zavintany vao maraina aty amin'iny faritra afovoantany iny saika hibalika kosa ny masoandro aorian'izay raha toa ka misy tandrifin-drahona miserana amin'iny manodidididina ny nosy be sy ambanja iny misy orana malefaka ihany koa aty amin'ny antalahy iny somary mandrahondrahona ny sava sy ny morotsiraky ny analanjyrofo iny. Ny tolakandro, ny toetry ny andro ny tolakandro kosa dia saika maina amin'ny ankapobeny manerana ny nosy ankoatran'ny aty amin'iny manodidididina ny tapany avaratra analalava sy ny ambanja sy nosy be iny no dia mbola misy tandrifin-drahona hatrany amin'ny ankapobeny mandrahondrahona hatrany aty amin'ny manodidina ny antalahy sy aty amin'ny melaka fa dia saika hibahan-toerana hatrany ny masoandro ho an'ny faritra sisa. Kasika ny vinavina ho an'ny maripana rapitso ary dia manodidididina ny 2 eo ny aty amin'ny afovoantany ny ambony indrindra ny maraina no somary mangatsiaka tafalatsaka hatramin'ny 5 izy any amin'ny vakinankaratra iny izany hoe 5 ka hatramin'ny 9 aty amin'ny afovoantany ny ambany indrindra. 20 ka hatramin'ny 17 kosa ny ambony indrindra raha aty amin'ny morotsiraka atsinanan'ny nosy raha toa ka 2 ka hatramin'ny 3 aty amin'iny morotsiraka andrefan'ny nosy iny mafana indrindra izany dia morondava sy antsoia raha ho an'izay rapitso izay 30 degré celsius. Ny toetry ny andro an'ny alatsinainy kosa indray ary no hojerena dia mbola mitoetra hatrany ny tandrifin-drahona vitsy amin'ny manodidididina ny nosy be iny mandrahondrahona hatrany mety handranorana ny morotsiraka aty amin'ny sava sy analanjyrofo ary mbola mandrahondrahona ihany koa ny faritra boeny sy ny faritra melaky saika hibahan-toerana ny masoandro amin'ny faritra sisa. Raha ny maripana ary ho an'ny alatsinainy dia somary tafakatra hatramin'ny 13 ka hatramin'ny 14 indray izany aty amin'ny faritra afovoantany ny ambony indrindra, tafakatra hatramin'ny 17 ka hatramin'ny 18 morotsiraka atsinanana raha toa ka 13 ny morotsiraka andrefan'ny nosy, tafakatra hatramin'ny 17 kosa amin'iny tapany avaratry ny sofia iny manamorona ny morotsiraka ny antsoia iny. Ny amaranantsika ny toetry ny andro kosa indray ary dia ny talata amin'ny ankapobeny dia mbola ny masoandro no hibahan-toerana amin'ny faritra maro manerana ny nosy raha toa ka mbola misy tandrifin-drahona hatrany amin'iny avaratra andrefan'ny nosy iny izany hoe manodidina nosy be sy analalava mandrahondrahona faritra boeny sy ny faritra sofia. Raha ny maripana ho an'ny talata moa dia manodidididina 5 izany aty amin'ny faritra afovoantany, 20 ny morotsiraka atsinanana ary 13 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka andrefan'ny nosy, mbola 30 no ambony indrindra dia ny faritra sofia hatrany no ahitana izay. Dia makasitraka anao indray nanaraka an'izay hatramin'ny farany ary dia manasanao amin'ny rapitso indray. Veloma tompoko.